Ary Jesosy ny tompo saina sy tena sady nandroso fity tamin'Andriamanitra sy ny olona. Lioka toko 2:2-5. Ahoana ny fomba anatsarana izany famendrena izany? Tsarovy fa Jesosy dia niaina tahaka ny olona rehetra, tahaka antsika rehetra izany. Tamin'ny fahazazana dia niaina tahaka ny ankizy izy, lalao, nitomany, eny mety nalahelo ihany koa. Fa rehefa nitombo taona izy, izany hoe tamin'ny fahatanorano, dia zavatra mahafinaritra dia izao. Nianatra ny asan'ny rano izy, ilay hoe mpandrafitra. Tsy ho amin'ny asa na fanofanana ihany nataony fa nampiasainy hamelomana, hanampiana fivelomana ao an-tokantrano. Inona tsy mbaratelo nampiasainy? Nataony hampahamarinana sy hampahatokiana ny zavatra rehetra. Nataony izany rehetra izany mba hanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Ary ny zavatra mahafinaritra dia izao. Nataony izany mba hiara-miasa amin'ny anjely satria hanomana ilay asa aniran'ny tompo azy izy rehefa lehibe. Nomenantsika ny lesona mba ahafahantsika miatrika izany amin'ny fiainantsika toy izao. Ao izany ny antsoina hoe nanetry teny izy satria tokantrano tao anatin'ny fahantrana no niainana mba hanehoany fa azonao atao, azontsika atao ny miaina sy miara-miasa amin'Andriamanitra. Tamin'ny toetrany koa dia naneho modely izy. Na eo ny harerahana, na eo ny hakiviana dia tsy hita soritra amin'ny endriny izany. Fa zavatra nataony dia ny hoe naneho famendrena, naneho fifaliana ary naneho izay antsoina hoe antsaram-panahy teo amin'ny fiainana. Inona ny fanalahidy ary inona ny torohevitra azontsika raisina amin'izao fotoana izao? Nataony dia ny hoe nataony vaindon-draharaha ny fibanjinana ny zava-panahy. Nandray ary indrindra nampiraisiny tamin'ny fiainan'ny lanitra ny fiainana. Hany ka ireny manodidina tao Nazareta manontolo ny feony manandratra fiderana, manandratra fisaorana ary tsy afaka ambavana ny vavaka miantso ny fanatrehan'Andriamanitra. Zavatra mahafinaritra dia izao. Tena feno rivotry ny lanitra ny fiainana nasehony. Feno fahatokiana izay rehetra nataony ary indrindra ny hoe tsy nitsahatra ny faretra amin'ny lanitra izy mba hahafahany maneho ny endrik'Andriamanitra amin'izay rehetra ataony. Ianao koa dia tia hanana izany filambatra izany amin'ny fiainanao. Tianao raha toa ka ianao mihitsy no modeliny amin'izany fahatokiana, modely amin'izany fanarahana sitrapon'Andriamanitra ary modely amin'izany antsoina hoe fiainana ny rivotry ny lanitra izany. Tianao ve mba ho anisan'izany modely tsara izany? Andao ary tondra-bavaka izany isika. Saotra Tompo ny amin'ny afatra avy aminao, izay nasehonao ny amin'ny Jesosy izay filambatra ho anay. Tompo, araka eto am-ponay izany fomba fiaina izany, ka ny rivotry ny lanitra, fandraisana amin'ny lanitra no ataonay aloha laharana amin'izay ataonay rehetra. Eny Tompo, mahatoky izahay fa hiara-dalina aminay hatrany ianao, anio sy amin'ny fotoana rehetra izay misy eo amin'ny fiainanay. Anaran'i Jesosy. Amen.